ny fiaviana na ny fahatongavany tompo zay ankalazay sika androany a de manana an'izao endrika lazaiko zao hoe Andriamanitra tonga ery amin'ny toerana lavitra de lavitra misy anao zay mania sy ery, zany hoe misy elanelana mipetraka zany a noho tsy fifankazahona amin'Andriamanitra de tafasaraka de izy etya agnao ery de agnao nefa sady magnamagnatra ny agnatonga rery ataigna fa de Andriamanitra ry tonga aigna de zay le fahatongavana ny hoe fiaviana fahatongavan'Andriamanitra satria manana loko na endrika maromaro ny fiavian'ny tompo. Eo ny fiaviany amin'ny farandro tsaratsika, eo le hoe fiaviany voalohany nateraky masiny marina ny rasan'ireo vahoaka sy ny mpaminany fa araka ny tenin'Andriamanitra androany a de Andriamanitra ataoko hoe manavasava io elanelana na hasagna io na ataosika hoe renirano ngedadingeda manasaraka ny mpanota sy Andriamanitra de Andriamanitra mandeha de tonga ery de tsy mieritreritra mpanota hafa sika fa izaho sy anao no ery alavitra ery andehanan'Andriamanitra tonga igny izy. Mahafinaritra manao dingan'Andriamanitra de tongeny. Tantaran'ny vaok'Israely fitiniky fohy de fohy fefa haitsika ihany fa reo vaok'Israely reo a de sahala mivadin'Andriamanitra mifankatia amin'Andriamanitra niadana be ny araka tamin'Andriamanitra sahala hoe vehivavy ao anatin'ny tokantrano tsy mahalala ny ray hoe tena mampiadana azy a ilay lehilahy a de lasa ny tia olo-kafa zay ny hoe nanompo any Baala Andriamanitra hafa ny fony zany sy amin'ilay Andriamanitra namonjy azy nahary azy a fa lasa voasariky ny sampy de ozy Andriamanitra hoe ty vady adala sy mahalala ny soa atao azy sy ny fikarakarana azy sahody hafoiky fa de tia azy fa aleoko ataoko tonga saigna tsara mihitsy izy hoe fatany ve ny fitiavako azy roahany aloha danamody de nalefany vady voaroka fa tany am'izay a ihany le fahababoana satria ny fahasoavan'Andriamanitra io matetika rehefa mahazatra loatra de sy hitany mahasarobidy an'ilay mpanome de zay no mahatonga ny hoe nijiro matetika tamin'ny hoe sisy de lesta zany tsy fantasika ny importance ny ampoule masika ary samba mijery agny fa rehefa pieno de sa mandeha fantasika hoe na simba ny ampoule fantasika ny mahazava-dehibe azy novinon'Andriamanitra kely ny ziro ny sipopo am'izay ny tady hoe kay moa misy ilana azy ny hazavany igny de ohatr'izay keo nitady an'Andriamanitra am'izay nyvoaka hoe te hody aho apodio aho fa manigny anao nengirany angy manao hoe aza tao fanta ny famijaly ao aty fa nyvoaka Israely tena ny tena mizaly agnay aty ataony ahoana ny fihiranirany Siona ty atan'olona fa nahatonay tamiazo malahelo ny lokanganay te hipody sarovy agnay Andriamanitra apodio zay fa ngay sahagnisakisaka-anao koa amin'ny sampy na hiraikim-po amin'njavatra hafa fa hiverina indray zay satria izay zao tsy manana mpanjaka sy manana tempoly tsisy toerana ny lorana isorona isony agnay esony firana indrahehatra ty fa apodio agnay de ozy Andriamanitra hoe edra izy tonga saigna agnao sy mandasanao a ho avy aho a hapodiko ndray anao ka mampitondra hafatra Andriamanitra sy pisy tiliny nalefany fa hafatra hoe dalala zao amboatra lalanao a hipodiana ny vadiko vaky teny tamin'ny lahady le hoe raha ohatra ozy izy akazo vorokisaina entinao teo ary kotabaniona sy ny karavasiny agnao nandeha voaroka tagny a akanjom-boninahitra tena robe de marie midroboka indray anao pakarako anao verina ty ohatr'izay le fiverenan'ny mpanota amin'Andriamanitra zay le hoe mahafinaritra Andriamanitra tonga izy misena ny mpanota le olona nivadika tamin'ny senainy indray io le fiaviana ankalazaisika koa ka isika zany zao tsy any nofinofony zavatra efa nisy a tany amin'ny ataontsika hoe taonjato fahaenina talohan'ny Kristy a nisy ny faminaniny Izaia io fa androany no tanteraka amin'ny sofitsika izany teny zany hoe misy vaovao mafala zain'Andriamanitra hoe tonga Andriamanitra ary isika ho karakaray toy ny ondry ary samy karakarainy amin'ny maha izy azy avy ny tsirairay a arakaraka ny problème ny teo aloha zay lazainy hoe nyreny ondry roany mora zanak'ondry otrotroiny satria samy sarobidy eo masin'Andriamanitra ny tsirairay na de ny tantara-pahotasika io de fantatr'Andriamanitra tsirairay fa tsy tonga de ataony safo-bomasiny hoe mpanotabiny agnaranareo fa fatany hoe indranona zao ny manjo azy zao ny nahatonga azy nanota zao ny zavatra iainana sy fidiny azy no mahatonga ny ohatra hoe fanambadiny tsy milaminy io na hoe ohatra zao fantatr'Andriamanitra tsirairay ka ho tiretenina hoe ho karakarainy araka ny maizy azy ny tsirairay ka zao zany le izy izay nataon'Andriamanitra fahiny de azo ny atao ankehitriny ary mbola hataony amin'ny ho avy zay ny finoantsika ka zao zany isika zao a aza mieritreritra nefa hoe efa marina aho zaho sy mba nania sy mbola solafaka na de indray mandeha tamin'ny didin'Andriamanitra aho za de mpivavaka san'andro zaho mpanao soan'ity radio ty sy mba tahaka ny sasan'izay pa sotohininy pa ngalatra pa ndanga pa ngalabadinonina pa mosavy
aza manao an'izay ao fa isika rehetra samy mila ny famindrapon'andriamanitra ary samy senzainy senainy amin'ny fitiavany aby rehefa eo anatren'andriamanitra dia aza amizay hoe ianina manao an'izao lasa gila masoatra eo ny asy dia gila manakory fa mangalatra kely fosiny rehefa varina aza mijery ny hafa fa rehefa ijery ny hafa ianao dia zereo hoe sodimbolany afara izy dia taitaina hoe andao fa andrasako andao isika hiaraka zay no mila izerevana ny hafa fa sy ijery hoe za mety zany zay io toesaina io tokony hananasika koa satria indraindray adintsika kristianina nytoetra an'andriamanitra sara isika hoe 70 efa marina efa mba nahitany lalam-pibebahana efa miroso amin'ny ataosika hoe lalam-pahamasinana raha oharina mihafa andriamanitra no mijery an'izay fa sy tokony sika no mampiza hoe de efa mba masina fa samba hoatra ny sasany namako de vo zao zay manko ndraindray ny fakapanahy rehefa mba masimasina kely io teneniko zay ny fakapanahy ataony demony amintsika rehefa manomboka masina ary zay no mahatonga ny mpivavaka be deaibe no very amin'ny afo be fa ny jolahy sy ny mpanota ataon'andriamanitra hoe anio de ionamiko any paradisy ianao de gagy sika fa isika le miatratra ho masina ity ny fohotana mahatonga ny olona mivavaka ho be deaibe mivery amin'ny afo be zao ianao olombelona ihany de masina fa lainy demony fagnahy mafinaritra re mandresy zany de hendra re zany de ohatran'izao de midokadoka amin'iny anao ianao ane sy mba ohatra ny namana ohatra ny sao de miakatra de tena masova de tena marina an'io fa lainy demony fagnahy am'izay fa zao zavatra raika ny sy ampy aminao alao sezan'andriamanitra io fa gnao nefa masina sarasara ao am'izay ny onina sara ao aby ny onina de lasa tonga de misara ianina pa ngagnao mpisara andriamanitra rery mpisara tandremo alainy demony fagnahy le fahamasinana anao sara ary ny demony sa mangala fagnahy anao fohotana koa fa amin'ny zavatra masina io no ka ny fagnahy anao alao ny toeran'andriamanitra sara ao am'izay ny namanao de misara gnao ahozy ny demony hoe voa tratra mipiezo izy voafandritra ary sy vitany hoe na ka ny toeran'andriamanitra lasa mpisara ianao rehefa masimasina tafiditra agnatin'le 70 zany sy vitany hoe lasa mpisara fa agnao miteny hoe tairo am'izay fa lera andriamanitra fa ny anao elabe ny fisarana mandeha lera tonga de androany de efa misara igny de satafa voaka koa izao hafainganinao ny fotoam-pisaran'andriamanitra nefa andriamanitra aza mbola miteny hoe aza miara ongotana aloha ny ahidratsy fa sody vongotra miaraka eo mivary fa aleo ny fotoam-pisarana no hampiseho azy sy maintsy hoita eo sy parifary sy ny vary ny asopotra sy parifary dorana fa gnao tonga de magnafaingana tonga de androany agnao de efa mametraka etikety amin'iny hoe igny ndray de efa ohatra zao mazavatra ndray mandeha no nataony de efa tonga de saranao efa andriamanitra miandry an'igny zareo le jolahy teo amin'ny lakroany tena jolahy faratapony tena farazay matevina ny fohotana vitany kanefa mbola nisy fotoana ho an'ny famindrapon'andriamanitra ho azy nefa ny fohotany namasika naklema mba naniesia kely ny ray mandeha izy avy atrany de natao satafa voaka koa zay nakisika reo samy mivavaka ato de gagagaga fa misy olona sy mivavaka ndray nandritra ny tapabolana nihemitra ny ray tonga de sarasika hoe voa sa mety zay eo tandremo ry 70 fa ao no ka ny demony fanahy isika maka ny sezan'andriamanitra hisara ary manafaingana ny fotoam-pisaran'andriamanitra de mivariny amin'ny afo be fa ny mpizangazanga ny mivarotena mety hialoha-sika any an-danitra anio de keo namiko any paradisa rehefa managny nisy hoe sanety any natao fa ianao le masina de zay tandremo fa zavatra sere zay nitenenitro zay zay dadarandy zavatra sere de sere zay tandremo sika fa io no aka ny demony fanahy tsika fa neny jesoa sy misy teny ho very na de ray azy na nefa masina 70 arovana igny mba sy hania fanindroany na faniteliny indray fa izay nania io mety misy antony eo ny hoe izy mihitsy no managna didoa de nania satria mba te hanandrana fiainana manao aventure ao andra managna fa sy teo hoe zay toy fa soa lavo ay amindra soa kenda isako anarin'ny fiainana de mipody mety endrika an'izay misy no sy fahafantarana na nytaritiny namana nanota saiko zay iainanareo aloha fa niany fiatrehako ny fahatsapako ny fohotana zay mba nataoko sy ataoko indraindray de zao aho aloha no foamandraha normal zany mania ao olombelona aho fa sy anjery ary ny demony de fantatra fa liona mierona manodidina makafanahy ny zava-boary de tena makafanahy atsika amin'ny hoe ary zao tany zao de rahako zava-masondrina raikitra eo ny masonay manadinodino anao marina igny regny de varinao koa isika zao propagande de agnatapony vinagna nefa ohatra hoe gnao tokony hagnaraka na chapelet ny famindrapolo de alao aloha iaino an'izay
ohatran'izay le hoe zava-boary satria fiainana ilaysika koa fa ohatr'izay le endrika isehoany de anatononao zavatra ohatra sy ny sisa rary ny raha mania misy zany a mania sia ny sitrapo misy ny ray a voasariky ny zavatra hafa fa andriamanitra micomprendre ka hoe miezaka sika mba handray azao andriamanitra tiasika sisy tia noverina ny asika efa mba miezaka zao a na ireo mbola lavitra ato amin'ny eglizy katolika maranako azy a de anisan'ny adidy akinina amin'ireo diakra indrindra ny fitoriana ny evanjely amin'ireo mbola sy ao anatin'ny vala zany hoe mbola sy ao anatin'ny fiangonana zay ny atao hoe annonce ad extra annonce ad extra zany hoe andana mitadiny 7 sy mila fibebahana papa François koa de maprisika mamerina zany fa zany fampianarany eglizy katolika hoe io annonce ad extra io asan'ny eglizy fa nidiakra ny tena anakinana azy hoe andana mitoriny evanjely amin'ireo tena mbola mpanota sy lavitra sy mahalal'Andriamanitra nefa de mino zao fa anareoreo ohatra zao mandeha mitoriny evanjely olona rasy fiaina olona sy mpivavaka de iny ny mba namany mopera ay po ny am'de mikamosy regny olona efa lebebe raigny ny tena sarota na miresaka amina vehivavy sy fantatrao zay resaka agny de fotsiny hoe iny ve inona nampianarin'ny Kristy mandeha lavitavitra kokoa amin'le ataosika hoe cercle manodidina zay fa fantatsika hoe efa manavanana ny ondry teneniko zay a hilazana hoe aoko sika ho tonga saina fa sy ireo mpitoriny evanjely ihany no tokony hitoriny evanjely a any ivelan'ny vala fa isika tsirairay avy ary zay na tonga Jesoa sakaizany mpanota sy ny publikana sy hoe sikombakomba miaraka amin'izy ireo a fa raha sy makany izy sy mifanena amin'izy ireo a sy ho tonga eo ary maninona moa isika no manaiky ary faly manao hoe isorana ny Andriamanitra amin'ny tenin'ny tompo rehefa Andriamanitra nandeha ny sena ny vahoaka Israely tany ampahababona zay tagnam-panaovan'ny rasy tagny fa Andriamanitra misy ny tagny fa hoe agnao Andriamanitra tazony eto amin'ny radio Maria fa aza mandeha agny fa ona mpanota raigny agnao fa nakagny izy de zay sika ihany ko zany zay satria Andriamanitra de te ho tonga amin'ny olona rehetrarehetra fa zay hoe amin'ny katolika ihany amin'ny mpivavaka ihany na amin'ny olomasina ihany ka am'izao fiavian'ny tompo zao ndao isika samy haniry mafy ny ahatongavan'ny tompo amin'ny olona rehetrarehetrarehetra farakaraka ny hoe misy olona rasy fiainana manana fiainana sadasadana mpanota anankiray miova de misy fandriam-pahalemana satria ohatra zao misy olona zao a mahenao zao toriteny zao tena vao miomagna izy ho anao dahalo sy hariva fa tonga sainy am'izao sy anain'Andriamanitra agny a de ny dépense tokony ho lany amin'ny fitadiavana omby sy episa fagnarahandia zay vita lasa sakafo amin'ny krismasy hitanareo ohatr'izay ny mahasara le hoe fibebahana ka mivavay sika na ho an'ny tena sika mba sy hania intsony sy ho an'ireo nania mba hanokatra ny fony a amin'Andriamanitra zay tonga hisena azy ireo